Zany a ro madame Germaine mipetraka eto Ambovin-Dramanesy. Dia tompon'ny tisaha ety commune Ambalakida zany agnay. Dia tompon'ny tisaha ty aho zany. Dia aho le anisan'ny mpampiasa zezika zany amin'ny resaka fambolena. Ramatoa Germaine monina eto Ambovin-Dramanesy commune Ambalakida aty amin'ny faritra Boiny dia mamboly an-tanety sady mamboly an-tanimbary am-Baibo. Resy lahatra izy ka niala tamin'ny zezika simika ary mavitrika amin'ny fanamboarana sy fampiasana zezipahatra satria ny nofotany aty amin'ny faritra Boiny dia efa makina mifatratra fa tsy mba mivoraka ny nofotany an-tanety. Ny tanimbary am-Baibo kosa dia be fasika entin'ny randrika izay tsy voatohana rehefa fahavaratra. Ny antony inaovana azy an-tanimbary dia izao kely le lazaiko nareo lasa fasika zany ny tany rehefa tapy ambilainao indray mandeha iny dia miteraka fasika mba zao mitony dia miteraka fasika zany. Dia ny zezika zany no mampibalansa ny tany sy ny fasika miampy ny zezika dia mamokatra indray ny tany. Mila ezaka sy teknika ny fanamboarana zezika indrindra ho an-Ramatoa Germaine izay tsy mananomby fa mividy tainomby. Manomboka oktobra ngay zany dia efa manangona zezika satria ny fadiovanay ny tany zany manomboka volana roa ngay dia efa manomboka mandio. Ny aro afo azy alohan'izay mihitsy volana juin dia efa atao ny aro afo satria ngay ty gaklala agnoro. Angonina anaty lavaka ny zezika asiana alokaloka manodidina dia rakofana fakofako ny zavamaniry. Manana lavaka zezika telo Ramatoa Germaine, hafa ny voly an-tanety ary hafa ho an'ny voly an-tanimbary. Zao zany izy zany zao sifa zezipahatra zany ty zezika tainomby dia bonjezika ty ro lainay zany dia araraka ato. Dia zao rehefa fizairintsika azy zao dia efa masaka zao atao zezika masaka satria fangaro fakofako moko ty raha ty zany. Dia aloka mila aloka moko izy satria ny tanin'andro tsy maintsy misy indraindray. Dia rakofana bozaka ka isaky ny mandalo ngay dia mandrakondrako sa bozaka eto mihitsy dia misy zezika aza moa amin'ny zezika tao amin'ny tanimbary agny iny dia bonapody arakotsanay ato ihany koa mba azahoana ny vitamine tena tsara hamokatra. Ilay tainomby ny fitindafo anefa rehefa vatra ny mampifangaro azy isan'andro amin'ny fakofako dia azoana zezika farany izay betsaka. Zezika be io rehefa loarana fa izy le satria mampiditra ngay zao mitatsa ngay 20 gony ndray mizezika lavaka raika tsy hitany ty. Fa milegna dia fa fahasalam raha tsy misy ato ambany be dia fa mitatsa ihany koa ngay isaky ny voyage moko 20 gony. Dia asiana fakofako ihany zany fakofako sarianay satria tena hita mihitsy fa tena tsara mihitsy izy le misy fakofako indrindra fa ny raha nytity. Zany fakofako mampitombo azy zany sady mampiaina ny zezika kokoa. Tsy lavitra ny lavaka zezika fa atao akaikikaiky amin'ny manodidina ny tanimboly hahamora ny fitaterana. Efa vonona ny tanimbôtabia hampiasana ny zezika. Anao andavaka tsika izao vao magnampy isa roa telo mariko zany fa voatabia ro eto ro ambolena tsy maintsy telo ny tagnany satria libebe ny lavaka. Raha tsara vahana ny zana-voatabia dia atao mandeha tokana isan-davaka. Raha somary osaosa izy dia atao anankiroa isan-davaka. Hitanao zao ty amin'ny lavaka ty zao roa satria somary marefirefy zany ty voatabia reto dia natao roa iro agnatin'ny lavaka raika fa tsy azo atao mifanakaiky ato ampovoany ato fa tsy maintsy sarahana mba asiana elanelany zany ny foton'izy roa. Ny anton'izay rehefa samy vagnona aby roa io zao dia miaty hanina ile eto ampovoany eto dia fandrombany zareo zany ny hanina dia ny raika tsy maintsy sôzanina moa ny raika mahazo aigna. Sahala amin'ny hoe le zazakà manoko le nono raika zao ro nonoany dia tsy maintsy sahirana ny raika fa izay betenda ro mahazo ny hanina. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny zezipahatra anao tsara iny. Voalohany indrindra aloha izy mampiroborobo ny fitsiriana satria ampy ny vitamine sy ny tsirokanina izay ilainy zany no mahatsara ny vokatra ihany koa. Dia mahasamy hafa zany satria tsy mitovy ny tsiro feriny. Ny traka ngay takanay zao sy mivarotra traka ngay ka le hoana asiana zezika simika tena malazo mihitsy. Fa le tsy asianao zezika simika fa zezika tony dia matezateza mihitsy izy eo. Ny voatabia zany dia mateza mihitsy hatety zany zao ataontsika hoe herinandro mihitsy aza tsy ahitanao petina mihitsy io fa mafy sady mafy ny azy ny vatany zany ohatrany mafimafy. Fa ny zezika asianao zezika simika
tazanao niany apitsy fa miketriketrona tonga agnambondromamy any ngamba le ho agnatananarivo sika ny zezika natao zezipahatra lakra ataotsika koa tonga agny faheriniany samio fa ny zezika misy simika agnambondromamy hany de efa misy fivana sady lo de dikan'izay zany aleo mampiasa ny zezika tena ara-dalàna mihitsy anagnanahy ahy hitomboan'ny fidiram-bola moa indrindraindrindra sy ny hoanina isa tao agnay de mapakasaka ho amin'ny vary eo fotsiny agnay de efa lany mividy tsara faniry koa ny vary eo an-tanimbary-Andramatoa Germaine sady matevina mionitra avy maro hely ny vola lany sy ny heri-po nataonay ny fagnandramana voalohany agnay zany de namboly amin'izao tany izy zezika ny vokatsanay teo de zara fa nahazo ray daba amin'ny tanimbary-Ngedabe nefa ny sinasiana zezika izao de zao hita maso zao ny zavatra vokatra nataony tamin'ny hery tao agnay tonga de nahazo vary aman-taonina teto tena hita hoe mitombo tena tsy nampoizina mihitsy zany ny fitombony vokatra sy nampiasa zezika agnay zezipahatra amin'ity voalaza ty fa tsy zezika simika fa zezipahatra zany no ampiasainay de nahazo ny vary aman-taonana nefa ny isa taona sorana fa mahazo eo amin'ny 2 gony eo amin'ny totalin'ny vary miakatra mahavita taona ny varin-Ndramatoa Germaine ary ifandrombahan'ny mpanjifa ny voatabia ka ho an'izay mbola misalasala amin'ny fampiasana ny zezipahatra dia mandefa hafatra ho an'ny olona te-hivoatra Ramatoa Germaine tsy misy fahatiatoka mihitsy zany ny fampiasana zezika hatreto fa zay tsy mampiasa zao no mahatiatoka fa ny mampiasa aloha amin'izao de mahazo tombontsoa mihitsy sady mahafa-po mihitsy afaka mideradera mihitsy ianao amin'izay fotoana izay